namana solondrala tsy mba nananana. Miarabantsika rehetrarehetra e! Salama be Antananarivo! Ao tsara be antsika rehetra e! Ny voalohan-teny dia ny fisaorana an'Andriamanitra satria izao raha afaky dia avy ny orana. Reto olona mba te ahita anazy zanapaka sara. Ok, mahita tsara doly mahita anandry. Salut ao asio tehaka mafy be raha falitsika rehetrarehetra tompoko lasy tompoko vavy. Dia mbola misy ve tsy ny teny fa hoe tahin'Andriamanitra ity firenentsika ity. Mbola atakonao ny zalahy mipetrapetraka ambany kely eo. Zay ok ataovy ambony ny tanana raha ok. Tsika rehetrarehetra ataovy ambony daholo ny tanana raha ok. Ataovy ambony manondro any an-danitra, manondro any amin'ny Jesosy Kristy. Ok, zao zavatra teneniko atsika. Afaky maly dia teto amin'ity toerana ity jery hoe efa tomombana daholo ve ny zavatra rehetra. Dia avo be ny orana. Omaly ihany koa dia mbola avo be ny orana. Fa androany dia mibalika ny masoandro, ary inoko fa hibalika ohatran'izao koa ny masoandro ho antsika tsirairay avy sy ho an'ny Madagasikara tompoko lasy tompoko vavy. Ry mpanakanto namana, ianareo rehetra manatrika etony sy ianareo rehetra any an-tokantrano manerana ny nosy zay manaraka an'izao mivatana amin'ny televiziona nasionaly. Ry tanora namana, tompoko lasy tompoko vavy, tafavory eto amin'ity toerana ity isika androany. Tafavory marobe satria dia mihoatra ny 5,000 isika no tafiditra ato anatiny androany na 50,000 personnes tompoko lahy tompoko vavy. Mbola maro ireo namantsika tsy tafiditra any ivelany, na dia ity aza no toerana lehibe indrindra atsia Afrika. Tafahoana eto isika androany satria eto no ambom-piona ny kanto malagasy. Ny zavatra lazaiko aminareo dia tamin'ny nanapaka ny ruban tamin'ny maraina hoe anokatra n'ity kianjo ity dia nihetsi-po ary akory ny hafaliana tany anaty kotozy izy ianareo. Hafaliana tsy ombotratra ary inoko fa hafaliana koa atsika rehetra ho an'ny mpanakanto malagasy rehetra sy ny mpakafy ny kanto rehetra. Isika malagasy dia manana ny fomba fanehoana ny hafaliam-po ao anatin'ny firaisan-kina sy ny firaisan-tsaina. Ary isika irery ihany no manana an'izany ary afaka maneho an'izany amin'ny tanana. Rehefa faly ianao dia afaka ampiasaintsika ny tanana. Fantatrareo ve inona izany?
fantatrareo ve inona zany fanehoana amin'ny kafaliana amin'ny tanany zany? Ny lamako zany, lamako. Karafalitsika rehetrarehetra dia hiaraka anao lamako manisa telo atoko klasy toboko vavy, isa, roa, telo, lamako. 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 Avereno. Avereno. Atambaro. Atambaro. Okizay. Andro lehibe tsy azo kosehana. Andro tsy azo kosehana eo amin'ny tantara ny andro androany satria andro iray toazato. Isoratra eo amin'ny tantaran'ny kanto, ny tontolo ny malagasy. Satria napetraka ny fanamby tratra ny tanjona toboko lasy toboko vavy ary dia vita somatsara ity Coliseum de Madagascar ity. Eto dia te ifampizara kely aminao. Te hizara ny tantaran'ny ainako teto amin'ity toerana ity. Mbola takonao ny zalahy rery, zalahy fisakisana kely mbola takonao ny zalahy. Zay, mahita président tsara. Amin'ny écran foana hita tsara. Sa le tena mahita tsara mihitsy ny ilainy. Okey ary. Zao ny tantaran'ny ainako teto amin'ity toerana ity no mba tiako hifampizarana aminareo ny tantaran'ny ainako teto amin'ity toerana ity. Tamin'ny taona 5 amin'ny 770 dia tonga teto amin'ity toerana ity aho. 5 ambin'ny folo taona tamin'izany 15 ans tamin'ny 1989. Tonga teto ary teto amin'ity toerana ity no nandraisana ny Papa Jean-Paul II na ny Papa Raimasina, izay ray aman-dreny am-panahy lehibe indrindra. Rakotr'olona teto tamin'izany. Tena mifanesika tsisy ohatran'izany. Vovoka moa dia vovoka be. Ary folo taona taorianan'izay dia teto amin'ity toerana ity ihany tamin'ny 770 dia nikarakara lanonana teto aho. Nanafarana amin'ny mpanakanto avy any ivelany izay fantatrareo tonga nira teto i Bonéem tamin'izany fotoana izany. Noho izany dia tsapako sy fantatro ny fahasahiranan'ireo mpikarakara lanonana, ny fahasahiranan'ireo mpanakanto, ireo mpitondra fivavahana tamin'ny tsy fisian'ny toerana manara-penitra na ahafahana mikarakara zavatra matianina. Izany indrindra no natonga nametraka ny fanamby teto amin'ity toerana ity ihany ny tsy maintsy hanamboarana nyity toerana ity mba hananatsika toerana tsy mena mitaha amin'ny any ivelany. Dia izao hitatsika izao. Ito ny toerana. Ito no atao hoe Coliseum na toerana amfiteatra lehibe indrindra amin'izao taona 2020 izao aty Afrika toboko lasy toboko vavy. Tany Roma no toerana voalohany nananganana toerana ohatran'izao tamin'ny taona 10 na tamin'ny an 10 no nanorenana azy. 2 taona tsy eo aoriana dia nanorina ho antsika isika eto Madagasikara. Ny tiako lazaina dia tsotra, toerana hitoetra ho an'ny taranaka faramandimby ity toerana ity. Toerana ho reharehan'ny malagasy. Ary eto dia te hametraka fanontaniana aminareo ny hoe mendrika an'izany ve ny vahoaka malagasy sa tsy mendrika? Mendrika an'ity toerana ity ve ny vahoaka malagasy sa tsy mendrika? Mendrika an'izao sehatra goavana manara-penitra izao ve ny mpanakanto malagasy sa tsy mendrika? Marina izany fa tena mendrika an'izao toerana izao tokoa ny vahoaka malagasy. Tsy ho anisan'ny farany foana isika
fa mba ho anisan'ny lohany mba ho modely amin'izay i Madagasikara. Efa niporofotsika izany tamin'ny zavatra maro, raha tsy laza fotsiny fa tao anatin'ny 15 taona niverenan'ny fahaleovantena dia sambana teto amin'ny tantara ny nosy no mba nazahoantsika tompon-dakan'ny Afrika teo amin'ny lalao baolina lavalava na rugby tompoko lasy tompoko vavy ka tehaka mafy be ho an'ny Maki. Amin'ny asabotsy isika dia mbola miaraka ny fety indray araka hitokana ny kianjan'ny Maki. Ary raha ny teknisianina mba alefaso kely eto aloha le publicité amin'ny Maki iny satria ao kory zalao. Ao be ny teknisianina mba alefaso raha voalohany teo amin'ny tantara ny tompondakan'ny Afrika Madagasikara teo amin'ny rugby. Ho fankalazana izany, ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina sy ny federasiona dia manasa antsika rehetra tsy hankanavaka hanatrika ny fitokanana ny kianja Maki eny Andotam-pianaka izay ho totosaina ny sabotsy 15 Desambra 2024 manomboka amin'ny 3 mandritra ny fitokanana dia hifanandrina ny ekipan'ny La Réunion sy ny ekipan'ny Maki de Madagascar. Hanafana ny lanonana mitarika Rossi. Napetraka amin'ny fanamby tratra ny tanjona ko aza dinona ary ny fotoanantsika rehetra hiaraka hitokana ny kianjan'ny Maki eny Andotam-pianaka ny sabotsy 15 Desambra 2024 manomboka amin'ny 3 ivoa miraika amby fonora ny vavahady tsy hisy fitidira. Napetraka amin'ny fanamby tratra ny tanjona. Amin'ny sabotsy iray ny fotoana tsy ho farany foana ho antsika efa mety lohany amin'ny sehatra maro. Zao ny teneniko anareo tsy maintsy tafity ty firenentsika ity. Tsy maintsy ho tafity i Madagasikara. Raha amponareo zany dia sy fitehaka mafy be ho an'ny Malagasy sy ho an'ny Madagasikara tompoko lasy tompoko vavy. Farany teo aza moa tany Afrika dia nisy fifaninanana hira. Fa mbola isika Malagasy ihany koa no nahazo ny lohany. I Dilaine nahazo an'izany tehaka mafy be ho an'ny Dilaine tompoko lasy tompoko vavy. Mahavita azy ane isika Malagasy. Za tena miteny anareo mahavita zavatra isika. Fa indrindra ny zavatra rehetra rehefa atao amin'ny finoana sy ampitiavana ary ao anatin'ny finiavana dia tanteraka avokoa. Satria izany no tena mibaiko atsika. Sady zany ho ianareo mila atao ampitiavana ny zavatra rehetra, marina sa tsy marina e. Anome ohatra velona anareo roa taona lasy zay no niaraka nitokana ny lampantanana Antananarivo isika. Maro ny mpitondra mifandimby teto nanomboka tamin'ny 2 izay taona namay ny lampantanana Antananarivo ka hatramin'ny taona 20 fa isika tanora ankehitriny isika no nahavita nanangana sy nanorina izany lampantanana vaovao zany ho an'ny taranaka faramandimby. Eto dia te hizara aminao ny fomba nahafahantsika nanatanteraka izany. Enoy tsara ty zavatra ty fa tantara mba afaka ampitanareo ihany koa ho an'ny zanaka mapara. Io lampantanana io zay mahatananarivo na Tananarivo dia naorina tamin'ny taona 1936 na tamin'ny 1936. 19 taona taty aoriana zany hoe tamin'ny taona 1972 dia mainy lampantanana Antananarivo. 1936 36 ans après tamin'ny 1972 mainy lampantanana Antananarivo. Fa 19 taona taty aoriana tamin'ny taona 2008 be ny tanàna tamin'izany fotoana zany dia nametraka ny fanambitsika hoe ho amboarina ny lampantanana Antananarivo. Ary tamin'ny fa 19 taona tompoko lasy tompoko vavy tamin'ny fa 12 Desambra 2024 dia vita ny lampantanana Antananarivo kisendrasendra zany tsy kisendrasendra fa natao ampitiavana ho an'ny taranaka varamandimby tompoko lasy tompoko vavy. Maro no tsy nino satria hoe efa maro koa ny mpitondra ny fandimby teo ka resaka atao fotsiny zany.
nefa dia tiako ny manambara amintsika fa nateraka ho mpanorona isika, nateraka ho mpanangana ho an'ny taranaka isika tompoko lasy tompoko vavy. Asio teraka mafy be raha toka faly amin'izany isika ho voninahitra ary indrindra ho reharehan'ny mponina sy isika rehetrarehetra. Ry malagasy namana, ny andro androany dia fitsingerena ny taona faharoa nananganantsika ny Repoblika fahefatra ihany koa. Ary ny teny filamatra ny Repoblika ny Madagasikara dia ny hoe fitiavana, tanindrazana, fandrosoana. Tsy no safidiana foana zany fa ny fitiava tanindrazana no mitondra makany amin'ny fandrosoana. Koa raha tiantsika androso ny firenena, ity firenentsika ity, dia mila mpitondra tena manana fitiava tanindrazana marina isika tompoko lasy tompoko vavy. Marina sa tsy marina? Ho azo zao ny fifidianana dia ianareo vahoaka no mahita hoe iza no tena manana fitiava tanindrazana marina tompoko lasy tompoko vavy. Fitiavana tena fitiavana fa tsy fitiavana miatsara velatsy, satria na ny soratra masina aza dia milaza ny hoe fantatrao ngamba ny tenin'ny soratra masina amin'ny Koretianina 3:17 dia milaza hoe ankehitriny dia ireto telo ireto no mitoetra: ny filoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Izay fitiavan'izay no atolotro anao androany. Je t'aime Antananarivo. Raha tia président koa ianao dia sifiteraka mafy be. Fa zao matoa isika mbola tsy tena mandroso dia mbola maro ny tsy tena manana fitiavana maro, mbola maro ny tsy madio fo, ary mbola maro ihany koa ny tsy madio saina. Satria ny tenin'ny soratra masina dia mbola milaza ihany koa hoe ny fitiavana dia tsy mba mialina. Misy ny mahavita an'izao zavatra zao tsika dia betsaka ny mialina. Raha zany tsy tian'ilay olona mialina dia tsy avy ny vahoaka, satria ho an'ny vahoaka, ho an'ny taranaka faramandimby izao marina sa tsy marina e? Fa misy koa miteny hoe ny fitiavana dia tsy mitady ny azy, ny fitiavana dia mino ny zavatra rehetra, ny fitiavana dia manantena ny zavatra rehetra, ary indrindra ny fitiavana dia maharitra ny zavatra rehetra. Izao dia matoky ny fitiava-tanindrazana ananan'ny vahoaka malagasy, ary matoky ao fa ny Repoblika fahefatra dia hitondra fandrosoana ho an'ny malagasy. Ny Repoblika fahefatra dia nanganantsika firenena mandroso. Ny Repoblika fahefatra dia nanganantsika Madagasikara mivoatra, toy izay nolazaiko ho taona lasy izay ho an'ny namana izay nanana ahiahy na koa tsy nino fa azo ataony manangana na manorona na mampandroso aingana n'ity firenena ity, dia tsy tokony hipetraka itsony izany fanontaniana izany indroany. Toy izao hitantsika izao no satona ny zavatra azo atao eto amin'ny firenena raha tena manana ny fahavononana isika. Mahavita azy ny malagasy rehefa vonona e, mahavita azy isika malagasy rehefa miezaka e. Marina sa tsy marina? Ry malagasy namana, niaratsika nahita ny mpisakatsakana sy ireo mpisopatsopatra fa nahay ny rahiny sika. Izay no natonga atsika na natonga amin'ny teny androany, ary mbola veriko indray hoe tsy izaho loatra no tokony isoranao, tsy izaho loatra no tokony isoranareo, fa ianareo no tolorako fisorana. Ry malagasy namako, noho ny fahavononanao, noho ny finiavanao, fa indrindra noho ny fitiavanao. I Madagasikara no kianja goavana,
azosika amboarina sy atsaraina hokatony taranaka faramandimby. Azosika atao tsara zany ary indrindra rehefa mirahina isika rehetra. Azosika atao ny mampamirapiratra nyty firenena malalatsika ity. Azosika asandratra olohany sy ho fitaratra ho tarafiny manodidina i Madagasikara. Ry tanora mpanakanto namako, ampanetreteny sy amin'ny fo feno fitiavana ary indrindra afaliana tsombotratra no anolorako anareo tanora sy mpanakanto namako manerana ny nosy an'ity Coliseum de Madagascar ity. Tompoko lahy sy tompoko vavy, namanareo aho, zanakareo aho, rahalahinareo aho, anadanareo aho, zandrikelinareo aho ary mpanakanto toanareo aho. Izay ilay hira sy le hoe teny hoe namana, satria namana dia tsy mba manary, namana dia tsy mba manadiny, namana dia eo foana amin'ny andro sarotra. Ainareo ve le hira ny Tsiakoraka le miteny hoe namana? Ainareo sa tsy hainareo le hira ny Tsiakoraka iny? Le hoe tianareo irako kely? Tianareo irako? Zao le hira. Allo fa hira iraka aminareo ay. Ok ha? Te miara-hira daholo tsika rehetrarehetra. Ok. Tokotanya alefe avereny kely aloha i fafa, avereny kely aloha lay de miaramira daholo tsika rehetrarehetra. Tsy aloha ohatran'izao le hira, aza asina batery aloha e, aza asina batery aloha, aza asina ninina aloha. Zao le izy. Misy okany atokotany namana, misy miantso eny an-dalambe namana, naman'ireo tena namana, solondrala tsy mba nananana, naman'ireo tena namana, solondrala tsy mba nananana. Zava-manjo namana, mampahery sy mapitraka ny lo namana, naman'ireo tena namana, naman'ireo tena
namana. Itantaranao ny zava-manjo namana, mampahery sy mampitraka ny lo namana. Sotre naman'ireo tena namana. Solondrana sy banananana, naman'ireo tena namana. Naman'ireo sy banamanamana. Namana, tena namana, ary ny tena namana dia tsy manary. Tsy ray anareo tsara ny feo teo fa miaraka miry tsika rehetrarehetra, tsy misy mpitendry mozika. Ok sa tsy ok? Misy okiany an-tokotany any namana, misy miantso eny an-dalambe namana. Mbola misy itantaranao ny zava-manjo namana, mampahery sy mampitraka ny lo namana. Dia tsy ho anareo rehetrarehetra itiry ty, za rery ny raso dia mba inoy, satria anareo rehetrarehetra dia mitsikitsiky, mampitsikintsiky ao anatin'ny mao. Nareo mampihevinara sindra matsiao, itantaranao ny zava-manjo mampahery sy mampitraka ny lo. Misaotra anareo rehetrarehetra satria anareo dia namako ary za dia namanareo, tompoko lasy tompoko vavy. Ny amaranako anazy dia tsy hetsika tsy sotra an'ireo orinasa rehetra izay nahatotosa sy nahavita an'ity kianjo ity. Isaorana ihany koa ireo rehetrarehetra metomboka tany amin'ny manœuvre, ny maçon, ny ingénieur sy ny rehetrarehetra izay nikarakara an'izao coliseum izao. Farany tompoko lasy tompoko vavy dia ninina ho lazaina, ninina ho tenenina, dia niasa itsika ary nahavita zavatra ho an'ny taranaka faramandimby tehaka mafy be ho an'ny Madagasikara. Tompoko lasy tompoko vavy, saotra tompoko. Naman'ireo tena namana, solondrala tsy mananana.